manomboka izao zay sa mandika ny fipetrapetrako dia raisiko fahavaliko. Azafady aloha monsieur Rafidy a. Laissez atsika nivoriana farany iny mbola tsisy décision tapaka. Sendra mbo ararotina antaniny eto ny hevitry ny mpiasa. Na dia vitsy ary tsika. Tsy miresaka nomaly afa ny androany. Adabo ihany zany. Na singa ndray aza sisa resy lahatra ka manaraka tsy mampanina zany. Misy mamadika ato. Dia samy mandinika tsara fa zay mbola sa présent eo raha pitso maraina zay no raisiko mpiasa. Ankoatr'izay bye bye. Tapitra. Ok, d'accord. Fa zaho zany sanjikely mbola trasana zaho le tena tonga dia mody ana tanindrazana mihitsy ifika izany. Merci Beloa. Mlela. Fa ahoana aloha le resaka iry ela teo, ahoana ny faran'iny resaka iny? Résidence surveillée iny tsy mahazo mivoaka koa zany. Avoaranga izy a. Dia voara tsy maintsy mbola vao atao manaraka iny contrat efa vita zany. Aza mitapitapy akeo. Sao de vegnao fa zary nagnidy anazy reniny. Asa manao zay apikadrana ianao. Anao tsy de mahola. Andany arô mandeha akagny dia andany maresaka amin'ireny raha te anazy. Tika! Fananina koa azy ty? Tena mila tsona dokotera miarbola fa marary. Nangano akory nangakôry nandeha nangaya fitiavako anao ty tsavony fanao tiako na maromaro volagno mitetika ampisaraka ndre ino raha andalo zavo amy fiaragna aminao na morana mafy na mangidina mamy za tsy ale kofa nkaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty fampisaragna avy amin'olo zegny bebe falandate kofa nkaratsiagna taon'olo atao karaha Afera Maty tsisy tohiny atsika koa mifampato fiarahatsika haritro. Fa ina marina ny tena tsy hainao ty Vera. Be cinéma loatra ianao dia fanina tanteraka. Tsy haiko tsony na mamelona na mamono. Ka izy efa zavaiko anao zany. Izy tafa ohatratra ny vavany nataony tao dia tsakako tsony. Farany tsy amin'ny rehefa laiko zany. Fa tsy azoko inona ny tonatonananao tany am-piasany? Efa reny ny vavan-drafidy momba antsika. Ka tsy maintsy ahitako anazoko. Dia moa raha tsy tonga dia tany koa za dia izy ny nafantatra zavatra miketrehany tao. Dia reny ny vokany. Inona indray zao no tantaraiko any amin'ny pôlisy?
ny teo aloha rehefa manahirana. Firenesi comptable zany velo. Tsy maninona fa afaka miaranao raha zay no izy. Fa hono ona marina moa no nandehanareo tany. Zay sy maître ko manko mbola tsy mifankahita mihitsy. Ny tena marina tsy maintsy tonga any amin'izay olona tena nanao menace an'i docteur Félix. Zay no andrasan'ny pôlisy. Ianao anatin'izany? Rafidy koa raha nisaniko. Iny raha daoko hoe tena tsy afabela amin'io. Rafidy nge fetsy e. Iza moa manana eritreritra metraka an'io eo amin'ny devant an-trano koa? Sa misy olo-kafa koatra azy? Za ve dia mbola antaniana ihany. Zay no nahatonga nanampitandrina anao foana hoe tsy anaikaiky sy teny. Zao tanteraka ilay izy. Azonao tsara zao no nahatonga anaty ny raharaha fa navelako izy nanao izay saim-patany tao amin'ny orinasa. Rafidy hoe tsy afabela amin'io zany viro. Aza mieritreritra izay an'olona izany fa ny anao hatrehana. Raha tsy mahay miaro teny ianao dia za koa lasibatra ao anatin'izany. Tadio izay teniko izay. Dia raha reo ndry mandana mba maka-rivotra. Za efa zatra midiko na marary ary moa za maniny. Ndry rehetra aza manao ohatran'io ma. Tsisy mampijaly andringe eo e. Fa famaly-falinana daholo zany reny ataonareo sy tika rehetra reny. Zaho mikatsaka foana izay aso andry. Enao variana mieno anazy fotsiny. Nefa ny ary izy mifosanao fotsiny nataony atodra raty aminaty. Ei! Hitako. Lazainy fa hoe enao ve hono momba tsy miteraka dia izany fefenao tsy hanambady. Mba te hanambitamby andriky izy ah. Izy range tia andry e. Fa za mihitsy ny tena sarotiny. Zao avy mahatsapa retsy fa tena zaza endrindry dia mamela andry tanteraka. Efa tara loatra. Ka toa tsy mahafaly andry akory. Ka efa tanteraka daholo ny sitrapony izay ianao vao mandray décision. Za mihitsy nandray an'izany fanapahan-kevitra izany. Ka sao dia ivelindry hoe tika andray. Fafako ane tsy maninona e. Fa ianao ahita faisana aminy mampanana. Fandrivo e adaly. Za no mifehy an'ity tokantrano ity. Fantatry ny ataoko. Sandry malahelo ny tsioro le lasany. Iny boikely iny koa tsy mba manana azon-damosina mihitsika. Olona be voko zao ve kidy dia iny indray ny dia an-trano. Hey, dia mahazo miara-mivoaka amin'ny namako amin'izay zany ah. Miora ve? Dieko, linanany mba mieno anazy isy. Aza matahotra indry fa tsy misy anakan'andry amin'izany tsony eo. Hey, misaotra betsaka mama. Na dia izany fotsiny ary. Eny e, fa andana aloha mba makany anjara masoandro indry ao ivelany eo e. Ok. Dia ahoandry? Amin'ilay fivoriana tao ve? Ataovy aloha ny PV. Intso. Tsy mahavita tsony ah. Dia tsy hiakatra tsony izany tsika rapitso. Ary inona mampimehy anareo rovavy? Ouais, madame. Bonjour. Saotra n'Andriamanitra tonga ianao. Nareo roa reto heverinareo fa tsy ho avy tsony nga za? Raha mivava monsieur Rafidy angery madame dia
sanatria ohatrany hoe efa any am-ponjy ianao e dia anazo ny orinasa. Zavavavy zany iki tsy makay za. Mango fotsiny ato ny didi-jadona sy ny famoretana mahazo anay. Eny e, za aloha tena misaotra anareo roa vavy mihitsy mahatsapa ny fisiko e. Raha ankizy tsy mahatanjatsaina angamba ny ato a, efa elany tsy teo tsony. Oka rery madama. Ato angery efa tsy fandrahonana dia fandroany. Raha tsy ny zanaka ao zany tonga teo a, tsy nangina mihitsy izy. Miary vola? Ie, izy sy tsioro no mifanazava tamin'ny tao. Dia tsy haiko fa fahatezerana fotsiny na tonga anazy nanao any fivoriana tsisy dikany iny, dia lasa nirintona voaka indray. Zany efa izao voasaika resaka aminy mihitsy. Tsy hivadi-po ve iny raha mahita amin'ny madama eo. Ny azo ao raha mifaniriako a dia torana any mihitsy. Alako. Raha ilay niresahanareo teo aloha efa ela ireny mifantatro fa aleoko nangina. Zany akory tsy midika hoe faharesena ary izay mahadiso fanantenana azy. Dia ahoana izany izao ny ataonay? Manampitsofina aloha. Tsy misoratra aminy anie ty orinasy ty. Fa madama zany izao mbola tsy hiasa. Mbola hitako eo aloha hoe roviana ny veriny. Ka monsieur Rafidy angery madama. Maninona? Fa nareo ve tsy matoky anay e? Antso hoe zany ka. Eny ary, merci beaucoup madame. Aleo aloha za hijery an'izany birao andizan-Rafidy zany. Zay kivo milamina ny saiko. Okizay anaka. Okizay a. Sirapoky dia tsy hoanetrano antsony eo mapega. Aza manao zany ianao a. Renao any iny. Efa tsy mandraina ho zanaka tsony ray ma. Savy mararana azy dia mitaiza zaza tsy nateraka. Tena fantako tsara ny fitiava-mama faranao. Na ahoana kosa mapega. Tsy mbola nisy ray aman-dreny. Nanakatra zanaka matran'izany. Gadraina? Ka hoany anao zao ny tonga ty? Tsy haiko izay nampiova hevitra azy tamika tao. Nefa manoatra no ny azon'odiny tika. Tika? Ay, izay moa le namanao mipetraka ao aminareo. Efa niovy izy. Anefa zazo mihitsy ny angafy sy nandadilady tamama mba hipetrany ao aminay. Efa nitantara mamanao anazy any. Dia efa fantatro mopera fa be voka tsy manambady izy. Oka retsy e. Dia zany no nazay mama fa olo-kendry. Ino teny no za. Nefa dia fanakatsiana daholo ny mopera nataony an-trano e. Dia tena marina ve izany tendreo zany?
Za tsy mandaigna aminao zany mba olona matahotra an'Andriamanitra ihany aho. Mifampiresa tsara aloha nareo mianaka. Efa tsy no mamatsony amopeka. Tsy atoko izany tsony ninina teneniko eo. Na izany aza mino eo fa mama Afara tsy hainao zavatra tsy ampivera zany. Tsy haiko tsony izay anetsany ihany. Dia mino koa fa tsy manafin-javatra amiko mopera. Ny amin'ina ohatra? Ianao efa nilaza teo fa efa niresaka tsara nareo. Ina. Sao dia mafaniry mama ary nialasa religieuse. Mbola tsy niresaka zany kosa Louise. Izany no fandresako an'izao zavatra taon'izao. Hamono anany izao e. Niasa rotam-piaro ny diso tafa ohatra. Tsy avela mifandray amin'ny namako a. Tsy avela mifandray amin'ny hafa. Irela, ianao sy ny feo fieritreretanao ihany ny tompo-tsafidy amin'izany. Ary zany koa antson'Andriamanitra zany, tsy azo ifaneriana mihitsy. Ka za tsy mieritreritra anao an'izany mihitsy no amin'ny fiainako. Enare, aloha ary fampiresaka izay dia ho hitako ny anton'izao mahatonga izao fivana mahery vaika amin'ny fiainanareo mianaka izao. Zay? Misaotra betsaka mopera. Enare, dia mahereza koa ianao anaka. Misaotra indrindra. Raha zany ike mbola hiveriny eo. Tsy hainay mihitsy. Aza miteny hoe nandalo teto ary dia efa adio mitsofotsofoko ao aminy io. Fa hono aky. Nareo ve nahita ny Maria mamono comptable izany? Ie, teo amin'ny devant teo mihitsy. Fa inona nalehany taty io? Ka comptable mitady monsieur Rafety. Monsieur Rafety no tamin'izay tsy teo. Tavinao Nitondratondra ireny taratasy avy any amin'ny bureau aminareo ireny izy. Tonga teo dia tonga teo Mario dia noadroadrony comptable. Zaho koa ve dia atezitra. Tsy haiko afelo ny fanalam-baraka nahazo atany amin'ny fety izany. Na zany ara mahamenatra ihany ireny teninareo. Zaho kosa aloha tsy mametsiny amin'ny Mario. Fa inona nefa nilazainy? Aoka re madama. Ndry koa zany tsy azoko mihitsy. Ka norangitony hoe mahita tsirony aminao ny Mario. Mahatsaravina. Tsy olona dala. Mba olona manana maizy azy ihany nefa dia manao fisainana amin'ny rehefarehefa amin'ny tany. Tsy maninona aky izany. Aleo ilaza izay lazainy any daholo ny olona. Sady nga vita amin'ny vava fotsiny fa mamorona zao atsangatsanan'olana rehetra izao. Tsy rediredina dala ihany koa ve dia enony. Aloha izany ndeka masitona re. Masito madama. Nandray izao ny saiko indry teo. Le posteran'izy roko mba samy manao rapport kia. Tsisy niteniteny foana kosa aloha teo raha tsy izy no sikotra. Fa tsy haindrina mety hanafitohana anazy izao izany. Eny ary. Fangalaisany tsy miasa. Variana ny andry anao zaiko. Ianao ohatra ny tsy hita tampoka teo. Inona mbola iandrasana? Te angata-panazavana misy kokoa zay mahakasika an'ilay dinika ambony latabatra teo tompoko azafady. Mbola misy tsy mazava ihany reny resako reny. Tonga resy dia tenenao amin'ny eo ilay olana mianjady amintsika. Olana inona maika? Lasa aloha zokinay. Zao zany ilay izy. Tamin'ny andro voalohany tsisy fety vanina. Tamin'ny andro faharoa nitombo ny crime. Ary tamin'ny andro fahatelo raha zany no fomba fiasan'ny laisany
dia mitsahatra ilaisana amin'ny andro fahafito. Le contre-attaque ataonao amin'ny miaro vola no tianay ho fantatra. Aiza ho aiza amin'ny position atsika. Tsy vita ny tsikitsiky mantsy ny taim-bava nataony taminay. Fa nga mbola miverina tao. Zay tsy miverina tany tsony. Fa vao tsy hitanay tao ianao dia lasa sainy izay mitsama hoe lasay zary le patron tsy mafoy anay na amin'ny andro sarotra azy. Mirediredy fa miandro baronga ny asako. Iverilaisany fa moramora moa manatevy-molotra n'io dossier amin'ny verono. Ary lasa vaovao maneran-tany mihitsy ty fatana dokotera ty. Zao aloha ny tokony fantatra ilaisany. Adiny samingeza izy ty. Ka rehefa tsy vita ao anatin'ny fehim-potoana ara-dalàna dia voatery miditra prolongation. Inona daholo ary zany terme teknika hoentinareo zany? Mila faharetana. Zay ny formule miaraka amiko. Eny contacteo fotsiny zay rehefa milamina zany. Fa inona ary zany toe-tsain'olona ohatran'ny tsy tapa-kevitra zany? Mbola baolina be le anareoko. Tsy elahy no mitsara an'io fa izaho. Mazava? Wavyo! Madame, karaha taitra be anao nahitana. Fa ahoana moa zany nahitanao ny aty aminay kay azafady? Mivadinao ka. Ary mahay magnano surprise nareo dia tsy mivolagna taminah mihitsy. Ny amin'ny fivoahany. Asa! Sakoara mba tsy nanapo. Fantôme zany namoaka ananjy takagny. Na hoe tsy dia mitombona loatra ilay fitoriana. Aizako, lainga sesika be na tsy tsetsinao anatin'ilay izy. Lainga zany anao nandaroka ana, lainga. Na izany azy. Diso manana loatra ianao. Andriamanitra ny mijery. Aino no mitsara? Ay, tsy maintsy apiditra ihany zany ny reservako. Inona? Reserve wa? Rehefa tsy mandehatra amin'ny plan A, tsy maintsy asiana plan B. Dia ataovy? Efa vonona koa zahay. Karaha tsisy tahotra koa zany. Ka inona tsoa moa ny ampatahotra anako? Baraka efa afaka. Firifiry tamin'ireo olona ireo moa tsy nahitana nandeha nakany amin'ny polisy. Mahazo mandamintsaigna alongany ianao fa rappel ny anahy igny. Dia ataovy! Miandry zahay. Ataovy. Eno ay, sady alelongany teraka keo za, sady zany. Sady efa fampiresaka izay stolitra. Raha zay revinay zay alongany no mitohy a. Kambana ihany ny zanakay. Attention chérie a, io tanana efa nahitako angano. Malalaka be lalana andehanao, lasa ianao mivoaka azafady. Lasa ianao mandeha azafady. Lasa. Yo, zay efa mampamangy amin'ny papany enfant. Ahoana lita? Zao mbola marary? Aloha jerentsika. Tsy mihetsiketsiky be io. Ahoana be?
vetivety aloha vetivety ao lita tsy maninona zay ry aloha salama tompoko miarahaba tompoko bonjour ahoana ny nareo zay polisy izay nisy fitarainana tonga tany aminay dia saika mba anontany kely fitarainana momba ninona ka azafady indrindra raha tsy mahadiso nisy fandratran'olona tato ainareo ve zany eny tompoko ary fantatrareo le Mario fantatray Mario nareo zany nahita ny zavatra nitranga teto aza matahotra zay hitanareo ihany lazaina ka izy mantsy ny tena nanatrika an'ilay izy teto zany ve madama eny tompoko teo mihitsy nitranga le famaliana dia inona ny antony famaliana izy roa lahy resaka fanalam-baraka le izy dia tsy nazaka ntsony Mario avy eo dia mikasy tanana izy ny farany fa samy mpiasa ato izy roa lahy samy tsy mpiasa ato ntsony ka ahoana koa zany Mario efa elany tsy niasa tato ntsony fa i comptable indray voaroaka voaingana fa mpivezivezy ato izy Mario tamin'iny izy vao nandalo ka fa i comptable navery monsieur le directeur le mpisolo toerana vonjimaiky amin'ny madama very ve zany madame very no tompon'ity orinasy ity misaotra betsaka arono a dokotera Félix moa zany inona ny asany tato docteur Félix tsy miasa ato ka nama madama fotsiny izy dia tsy nivezivezy taty tsony ny tena marina docteur Félix zany fantatray anarana fotsiny mbola tsy hitanay akory ary izy dia izy no mety afaka manome information momba azy sao dia mba hoentina any monsieur Rafidy ry zareo izy le monsieur Rafidy azafady mpitantana vaovao an'ity orinasy ity toa mimindry mampime anay zay raha mise zay fa azafady nanaka izy zareo eto any ndahoary tompoko azafady indrindra fa manina zany izy dokotera lasa dala koatra mivadika eo rerako za moa vao tonga dia tsy nahita izay mitranga teo tsy afaka miteny tsony izy mety vokatra le fatairana nahazo azy no natonga an'io fa tsy toka fa nga izy io moa mandray ray kely manoatra noho ny aretina azy fa hono dokotera mety mbola ho voatsabo ihany fa izy amin'ny aretina eny mbola misy fanantenanany aminy fa mitaky fotoana lavabe ny fitsaboana azy rehefa afitra aloha ny ainy dia izay ny zava-dehibe ka tsy afaka hiasa ntsony zany iziko zao mila vadibadika ireo matetika izy mba hitsiketsika kely ny tanany sy ny tongony dia fa dio mihitsy ny manilikilika azy hitandry zany tsy maintsy hianatra baiko mona ihany zany tsikako rehefa ndeva ny andro sy mivolana tsy ho azotsika foana ny tianytenenina fa na zany azy tokony mitohy foana le traitement efa natombokontsika taloha reny saotra indrindra dokotera ina ary saotra to ary nareo ka nandalo tany am-piasana dia tsy mba malala miteny amiko kokory fa ngano nandalo tany tany efa tsy natratra ny Rafidy
Zany hoe juste nanaraka fotsiny. Miaro vola ny insiste hoe ahitany rafidy. Dia atao ahoana izany toerananao? Fa maninona? Ka tsy maintsy hiova izany langage atao an-tranoko. Ka atao ndriay zary izy. Tsy maintsy izay aloha ny ainana. Fa ino zany tena zavatra nataitra anazy io? Natao ohatra voasariongotra tamin'ilay loza teto an-tanàna. Dia mipanika. Le fatin'ny docteur Félix. Ka na tsy ela eo amin'ny toerany kosa ara ve? Grafy be ange reny e. Monsieur Rafidy mihitsy mifosotra amin'io. Hitandrirany zavatra ny teniteneny tamindrirany. Dia inona izany ny famalianareo taminy? Ka na mibirao anareo mianaka ara-gazanao fotsiny. Sady tsy olona sa mivezivezy, nareo mbola tsy fantatra hoe roviana vao hiasa. Ka niregle an'izany ny antony karako tany. Fa nareo koa mba mieritrereta ihany amin'ny mareo iny a. Ezako ataony olona gros plan fotsiny. Gros plan ahoana? Sarinareo sy izy en couple. Taiza? Narantirantiny tao amin'ny akeo tao. Tsy nisy an'izany tao. Efa nasorinay. Sady zavatra mandaginina betsy. Tsy haison izao reny na tena izy na photoshop. Aza mivadika doko tindria. Fa le rangahy iny aloha dia tena marary saina mihitsy. Sira. Mila mandamina zavatra kely tsika raha Oui. Azafady monsieur, misy mitady anao reo. Izy mitsamina. Mandroso lettre zany a. Afaka mandroso nareo. Salama tompoko. Monsieur Rafidy, directeur vaovao amin'ny tantana ny orinasa tombontsoa. Faly mahafantatra. Azo toerana avy. Miala tsiny aloha fa veriko fa la sécurité dia ohatrany efa zatra ako. Tsy maninona fa service mitovitovy enge zany. Inspecteur Mahery dia mpiara-miasa amiko. Faly mahafantatra. Ka inona ny azoko atao anareo? Miala tsiny indrindra aloha nanelindely misy information diadavinay. Araka ny teny mademoiselle kely teo dia mety ianao no afaka mevadimy afaka ho anay. Fa momba n'inona aloha le resaka? Nafaty an'i docteur Félix. Docteur Félix? Hainao olona io? Dokotera ozy ianao dia mpitsabo izy aloha zany. Fa ankoatran'izay eny ary. Ary Mario zao ve fantatrao? Mario, fantatro tsara ohatran'ny paosiko. Ka namanay ary vao nitory azy tany aminareo ko. Satria tena famonoan'olona ilay izy fa tsy resaka sangasanga. Fa ianao ngana natromaso teo? Ka tsy teto aho tamin'izany fa le rehefa kao ny tratrako teto. Dia namono dia lasa mitsoka. Nijabaka ary kala. Ny tena fa mbola reny amikekely reny ihany no manotany azy teo dia mbola mivezivezoany ihany. Sika tsy tanana ny fimehezako. Ry ty tena mila raharaha mihitsy. Maninona? Miditra amin'ny aferan'ny olona ko. Fa tsy monsieur Rafidy feno misintona laklosy voalohany teo vao hoe maty dokotera. Resaka saropady izany. Sa tindriny dia hiakatra any amin'ireny polisy ireny foana? Ina ny raraiko an'izany, izay hifanarahany eo. Za aloha dia miala. Sady monsieur Rafidy izao tsy maintsy ho avy indray anangatra. Fa ina nefa le adosoko e? Ka io vavandry io ka?
Maninona zao raha tsy mitendra fa tsy mahafantatra fa tsy manononona anazy ohatr'izany ry? Zara raha misy an'ireny asiana sira. Zao ky mba samy sahirana. Misy fetrany koa ngy ky ireny izy miseho amin'ilay sy manao tsindra azo lena amintsika ireny e. Mihaino ho ahy e. Dia ho hitantsika eo ary izany ry sahamalivaly anazy izany koa. Rapitso indray izany fa mody aloha izao mety. Fa firy izao no dia andendry? Efa lera kia. Dia ahoana ireny olo ireny teo? Ndry hoe mahalala izay iravany eo. Dia zare izany ny andrendry zareo eto. Eo aloha ky mijanona dia avy eo miara-mandeha. Na ry tia mitsoatsoaka ity. Ndry koa ity sady mila namana nefa mampatahotra. Sariky, avilo. Za indray ary nisahirana nitondra azy tany amin'ny hôpitaly. Fantatro ny ankizy nandray anareo teo zany. Fa raha mifahazoana azy ny adiady kely tsisy dika ry izy. Adiady kely tsisy dika nahoana rangahy ty a? Olona recherché io Mario io. Ary mino aho fa misy ifandraisana amin'ity docteur Félix resahanareo ty. Tonga dia azonao ny tiany atongavana. Zao hoe mety tampoka be aminao nga fahatongavanay teto. Dia sahirakirana ianao. Mety a mandalany amin'ny bureau-nay ianao Rapitso. Za olona miasa ko. Tsisy olan'izany e, izay fotoana afahanao. Okey ary. Mipisaotra betsaka indrindra amin'ny fiarah-miasa dia mirary soa indrindra. Eny tompoko. Efa miaraka zay. Allo fa ateriko nareo mivokana. Zafady a. Tsy mahita ity. Mandreraka tsy. Fa inona ihany zao mampikorotana anareo tao ambany tao zao? Litako. Maninona lita? Le niteneniko anao hoe mamela miaro vola mampidipiditra olona ato. Zany olo teny zany resaha miaro vola tamiko. Angahokafa ny mety tato. Dia inona ny olana amin'izany? Sa le boay ny tsy akasitrahanao? Tsy zany ny tiako lazaina. Fa mba miteny amiko mialoha miaro vola rehefa hitondra ny siory aty. Afahana miolona. Sarotra be ny anakanazy amin'izany fa efa lehibe iny. Dia raha sanatria mirediredy eo lita dia ahoana? Asa ngamba. Fa nga tafaresaka ry zareo tao. Tsy haiko izay nahazo an'ny lita fa mivoaka ny efitranony. Dia hitany siory. Soa ihany aloha fa tsy afaka miteny. Tsy afaka miteny eo? Efehan'ilay fahatairana ozy dokotera. Ra mampala. Fa misy mahatsara azy ihany aloha. Inona mahatsara azy amin'izany? Tsy mandray fepetra tsontsika. Afaka mivezivezy izy na any ivelana izy. Tsy maninona. Inona marina ny tena atahoranao ty? Dia mbola manontany tena hatramin'izao. Efa mifampiresahantsika kosa anie zany e. Na izany azy hitako tena sahiran-tsaina be mihitsy ianao. Indrindra taoriana ny nahafatesany dokotera. Na mivezivezena amin'ny ankety amin'ny pôlisy kosa ara ve moa. Tsy hanahira-tsaina. Vera, alamino ny saina. Zay. Afaro a Mario. Inona raha mamaiky anao amin'izany? Ianao indrindra raha nanome toko fa hitondra azy tiako.
Allô? Salut Ndry. Dia ahoana kina vaovao? Tsisy kia. Dia ahoana marina ilay problème tamin'iny? Efa miva? Zary izay vao navela mama mivokako. Izany ve ki? Ary efa mba niova kosa kay mamafara raha izany. Inona koa kiny niova eo? Tsy haiko mihitsy izay tena nampiova hevitra anazy tamika tao. Fa aiza aloha Ndry izany? Avy any amin'ny opera, nefa ela be izay mianaka ny tsiniona dia mba namany kely azy tany aloha. Sendra tokony asiana fihaonana kely aloha. Sa tsy afaka Ndry? Nay, izany ary ny tena mety be amiko. Fa nareo izany efa nirava? Miandro olona kely vetivety fotsiny akisa. Dia aiza izany nahitako Ndry? Aleo fa atsoko Ndry vao miala aty ahy. Ay, ok ary. Reva avy eo a? Ok kia. Aiza sarika teo? Tsisy ilavana azy tsy azoko hoe inona nresahany tamin'ireny polisy ireny. Nanontany anay momba ny adiny Marius comptable zareo. Dia inona ny idirana izany amin'ny docteur Félix? Sa nareo mihitsy nefa mila 19? Hiakatra ao any am-piasana izany ianao ara-piso? Efa izay andresany mamanareo teo. Tandrema tsara chérie. Izany ao tsy matahotra amin'ny monsieur rafidinao izany. Za rehefa saika nanao surprise taminazy tamin'iny. Fa surprise ahoana? Anaporofoko aminazy hoe izy namona ny docteur Félix. Fa taiza nahafantaranao an'izany? Efa nisy fotoana izany ao na tamin'ny leranga io. Dia izy mihitsy niteny hoe matetika hoany monsieur rafidy mandrahoana anazy foana. Izany ve? Raha ny fitantarany dia efa ela ao monsieur rafidy na nateti-dratsy anam-pitenan'ny mamanareo hoe miaraka amin'ny Mario. Dia ahoana ireny sa ireny? Tsy haiko aloha, mety hoe nisy tsy fifanarana tamin'ireo tao dia mifandoto reo. Za aloha efa hatramin'izay mihitsy tsy natoky any Mario iny. Dia mbola dokotera ihany ny teny hoe misy idiran'izy ireo laroana faty ny dadanareo. Fa ahoana izany azahoanao an'izany information be dia be izany? Misy fotoana za ny raha mamanareo nanatitra commission tany aminazy dia tsy haiko hoe noho ny fahaizany amin'ny mamanareo ve natokisany anakasy sa hoe noho ny hoe izy fa tsy en sécurité tsao. Fa efa ela ve izany? 2 jours talohan'ny nahafatesiny angamba. Dia efa nitenenao amamy izany? Efa niteneniko anazy ihany aloha hoe mitandrema tsara. Dia inona ary izany mbola mampitakisikisina ny raha matohiny amin'ny Mario ihany? Atau cara Afera Maty, fampisarana